Alleluia. Amin'ny fifarina lehibe indray lasina bamalala no ionana amintsika amin'izao fotoana izao a. Fa ny be indray ny tenako miona aminao eto androany. Anatin'izao fandarantsika vavaka fembelona izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao a. Ny Aki radio a, ny mpikamba anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maresy a izay miaraka aminay isan'andro. Averina amintsika foana manatontosa an'izao fandarana izao a. Zao renareo izao. Dia manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity a. Dia ny fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Raha androany no vao tonga eto dia teteny aminao hoe tsy diso adresy akory ianao a. Tsy kisendrasendra akory a izao atongavanao eto izao. Fa mino fa efa voalahatra Andriamanitra. Misy hafatra tian'Andriamanitra ho renesinao eto androany a. Dia maharetatra amin'ny farany a. Iaraka antsika moa amin'ny adin'ilay sasany io ny raha antsika eto a. Matoky sy mino fa izay adin'ilay sasany izay inotsika hira, inotsika vavaka, inotsika toriteny, inotsika fametraberanana toriteny. Dia atenaiko fa ampahery anao a ka tsy taka nidiranao teto intsony a ny voanao eto amin'ity androany ity. Ka dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia maharetatra amin'ny farany daholo. Faly be ny tenako mahita anareo a. Faly be mihitsy isaky ny tahaka izao mahita anareo hoe tsika rehetrarehetra samy mbola velonaina, soamantsara ny tahin'Andriamanitra. Azy vitan'izany fa notantanin'Andriamanitra koa tsika tamin'ny tontolo andro iny. Dia tsisy latsaka an-dalana, tsy rehesan'izao tontolo izao ianao na dia niady azy ianao mety reradreraka ianao a. Fa izao indray isaotran'Andriamanitra fa tahin'Andriamanitra tsika tafody soamantsara ao tokantrano. Ary raha tory ianao androany a dia miara-matory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao a. Tenin'Andriamanitra renao farany ary tsy atahorana nofo ratsy ianao androany fa nofo tsara no renao a. Atory amin'ny fiadanam-po amin'ny filaminan-tsaina satria nanana fifandraisana tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. Tahiny tompo ranavavy mami. Ranavavy niditra voalohany teto androany izay efa mpanara-piaraka amintsika eto dia ranavavy mami no tafiditra voalohany teto dia tahiny tompony ranavavy mami elaela indray ianao vao tafiditra voalohany ka dia tena hoe totoafo ny tsodrano anao androany tena hoe isaky ny avany amin'ny vazatany efatra mihitsy no irahan'Andriamanitra ny ositry ny fahasoavana sy ny fitahiny dia hanenjika izay toerana misy anao dia hameno anao ny fahatsaran'Andriamanitra ranavavy mami dia izay rehetra ataon'ny tananao dia ahomby avoa satria Andriamanitra momba anao. Ka dia mahereza matanjaka tahiny tompo dia rosoatrany ranavavy mami. Tahiny tompo Lovilitinana narakaraka azy teo ao ihany koa Iama Andoandry. Tahiny tompo Marie Charline Rantanina Marie Charline Claude Aravelarso. Tahiny tompo Felana Rakoto Lovilitina Kadaka Yama, Sandola, Berta, Erika Raka, Andoandry, Berta Sava, Sandola, reo ihany no ohatry vezivezy teo Marijo, Verselina, tahiny Jesosy, Soameva, Nambintsy Makrina, Berta Sava, Zizi Carla, Amboaratsiky, Nambintso, Tsiry Amboaramiel, Alleluia, io ranavavy Nambinava miaraka amintsika eto. Wendy, Jesosy Mahery, ranavavy Mihaja, zokin'ny ranavavy Erika, tonga soa Olikaran'Orso, tonga soa i Ajaska Patitsi, tonga soa Rodine Marie, Angela Io, Eva Mifo, Koda Leoni, Razana Monika, Artisanat de Madagascar, ranavavy Lina, tonga soa, Mampionina, mpambeazana fitahina, Andra Clarisse zany, tonga soa Bartella, Marina Tiana, tahiny Jesosy i Soameva, ianao miditra voalohany manaraka. Itody Raonisoa, Mamy Sarandry, Angelina Andrinasolo, Zamina, kamaradin'i Jesosy, Mama Valitina, tonga soa daholo isika rehetrarehetra maharetatra amin'ny farany daholo dia tahin'ny tompo isika tsirairay avy. Androany tsika dia araka amin'ny reto avy indray ny ekipa araka amiko eto androany afaka fanombohana irahantsika amin'ny ranavavitsika Mama Valitina androany ary nitondra ny tenin'Andriamanitra dia ranavavitsika Tina Rakoto Arzaka ary ivavaka ho an'ny firenena kosa ranavavitsika Erika. Tahiny tompo ihany koa
rahalahy Alain asany apôstôly io ny anarany izay tsisy avavadiny ranabavitsika mihaja re soba io zany zany sodany ranabavy Erika rahalahy Alain asany apôstôly fa ny be zay mandray anao maretatra amin'ny farany irosotsoela amin'ny batisa halleloia zany rahalahintsika izany etintsika mbavaka izy halleloia misy batisa tokoa tanterahantsika amin'ny sabata zao fa iresaka momba zany tsika rehefa fa andao aloha amerika ny fotoana ampelantan'Andriamanitra isika rehetrarehetra andao ivavaka amerika ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ka iny tompo ary raha navavy mamavaly tiana anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur, tahiny tompo atsika rehetra manoka dia nantompo amintsika tsirairay avy ny rabantsika rehetra ampanarika zao vavoka fiambinana izao. Mbola iary vavoka atsika. Ry Jehova tompo tsara indrindra mpanao ny lanitra sy ny tany io. Mbola faly ny saotra sy ny dera mankalazana azy zahay. Misaotra anao ny fitantananao anay sy ny fimbinanao anay anatrarana izao alina mangina izao. Tsy miherinena ny famizakaina anatrarana izay ny tompo fa noho ny hery ny fanahy masinao. Ndre tompo ny zay fitaovana hentinay eto Andriamanitro rakofony rana tompo sy connexion tsirairay avy rakofony rana sy telefoninay tsirairay avy rakofony rana mahery Andriamanitro azaverana visiro tapatapoka ny connexionay Andriamanitro ary detitompolaza hitondra ny afatra sokoafo ny vavana mpitendremy lela ny tompo mbanambara afatra avy aminao zay sy pastera mila belitra zany tompo sy fampianarana omeny pastera tompo rakofony rana filony fanahy masina maminoanay Andriamanitro ary zahay aoka zahay mpiaino mpankatony tena ataovy tanylolona aniriny teninany fonay tompo ary mbola misy namanay zay mbola eny an-dala mangita heta tompo tenaraka zao vavoka fiambinana izao tompo fiainganany diany tompo mba hahafahana aniatrika izao vavoka fiambinana izao Andriamanitra raha misy zay tsy mety tsy fanaraka ny sitraponay nataonay tompo ifonana sy bebany aminazy zany Andriamanitra mamindrafo aminay tompo mamelany hery diova amin'ny rana mahery zahay Andriamanitra sasamady zahay Andriamanitra amin'ny anarana Jesosy Kristy tompo sabata no katahako zany voninahitra ho ana oreriana Andriamanitra fiadana kosa ho aminay tsirairay avy halleluia amen halleluia amen misaotra betsaka ny ranabavitsika mamavaly tianatsika tao anatin'izay fandraisana anjara ny fitoranam-bavaka ny fandarantsika isorana azy zany fa zava-dehibe tokoa ny fitoranam-bavaka ny fotoanatsika halleloia androany aloha tsisy famitiana ny fity tsy navita famitiana ny fity dia tahaka ny mahazatra dia eny tononkalo drayntsika androany ao amin'ny akia eto amin'ny akia radio moa dia efa lasa misy an'ilay atao hoe antsa-tononkalo halleloia dia maro no manana fanomezam-pahasoavanao entin'ny fitiavanan'Andriamanitra dia nanainga ny penina izy dia nanoratra tononkalo mahafinaritra hampahirezana antsika tsirairay avy atao voninahitr'Andriamanitra ka androany ndray tsika dia eno tononkalo izay hoentin'ny ranabavitsika hianitra Clarisse izay no hitondra tononkalo ito androany nareo koa raha manana fanomezam-pahasoavana afaka mandefa aminay an'izany koa dia mba henotsika eto rehefa hariva ohatra izao mbola ho avy ny sasany mbola maro ny tononkalo henotsika ao isaky ny fandarantsika eny tononkalo foana ka andao rehefa androtsika ny vavitsika hianitra Clarisse fambiazana fitahina izy nitondratsika androany ao anaty tononkalo tahiny tompo ary batsika atao amin'ny akia radio iteny kely fotsiny afanazy micro zavatra iray no tsara ho fantatrao dinio andramo ka izao mety ho azonao tsara eto ny tiako ambara ezako lazana ihany ho an'izay tsy mahalala
anarana fotsiny ilay akiradio fa ny fanahy masina no tompony tio. Fantsina ihany mantsy ty fandaharany ity entina hitoriana amin'i Jesosy Kristy. Izy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana, andramboka izao fa tsara Jehova ao amin'ilay tena fiainana. Alleluia. Tahin'ny tompo makasitraka indrindra ranavavy Antra Clarisy. Alleluia. Mahafinaritra be no imen'ny ny tononkalo raha pitsika eno hafa vaovao indray dia misaotra an'izy ireo satria dia manaiko ampiasaina ho an'i Jesosy ny talenta izay ananan'izy ireo. Ka dia tahin'ny tompo ianao dia mahay rezatra any an-trany dia ny tanan'Andriamanitra ny manifitianao sy hikasika anao ranabavy Antra Clarisy. Alleluia. Raha misy mbola tsy voaravako nareo amboarantsika Tina Rakotoary Zaka Erika nahazo micro izy dia niteny izy. Alleluia. Mahafinaritra kely le tononkalo dia Andriamanitra manifitianao. Mahafinaritra ianao hafandraitsika raha pitso misy foana hoe enotsika dia ianareo izay efa nanao ihany koa rehefa mbola misy dia anefaso foana satria ny devolako lava ny kelao mbola hoe naroviana vao tapo ty fandarana vavaka fembena ty misy foana dia mila tononkalo foana tsika ho enona. Misy aminareo rehefa navita indroa na vita intelo fa alefa ny manaraka toro dia misaotra ny Antra Clarisy tsika atao anatin'izay. Misaotra n'izy miravavy nandray anjara tamin'ny voalohany vavaka fanomboana sy ny tononkalo anja tononkalo. Andao ary enoiritsika dia orina antirytytsika to dia hitravatra any amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny ny anavavitsika Tina Rakotoary Zaka. Andao ary mino finaritra isika tsirairay avy. Alleluia. Amen. Avy amin'ny teny mahalalana ny ampianany avy amin'ny vavany ho any ekena Jesosy indray malaky dia ho hitanao fa ho iaho hoe tiao Jesosy. Avy amin'ny teny mahalalana ny ampo avy amin'ny vavany ho any ekena Jesosy indray manaky dia ho hitanao fa ho iaho hoe tiao Jesosy. Avy amin'ny teny mahalalana ny ampo avy amin'ny vavany ho any ekena Jesosy indray manaky dia ho hitanao fa ho iaho hoe tiao Jesosy. Iza rehetra mandray dia nomeny hery mba ho tonga sanaky miray ianao no mihevitra fa tsy mijery le fisy teny ho any lalao fa ny finoana no hery mamoa ho enti miasa sy ainanako mba andresena lay favalo ho iaho hoe tiao Jesosy. Fa ny finoana no hery mamoa ho enti miasa sy ainanako mba andresena lay favalo ho iaho hoe tiao Jesosy. Izay rehetra mandray dia nomeny hery mba ho tonga sanaky miray ianao no mihevitra fa tsy mijery le fisy teny ho any lalao.
avy amin'ny vavany manekena Jesosy indray manaky dia hitana fa ho iaho hoe tiao Jesosy avy amin'ny teny malalana ny ampo avy amin'ny vavany manekena Jesosy indray manaky dia hitana fa ho iaho hoe tiao Jesosy ho iaho hoe tiao Jesosy ho iaho hoe tiao Jesosy. Alleluia, tsika rehetra samy miteny hoe tia Jesosy alleluia. Varina mahita n'iny iriny eto satria misy olona niara kely taminay tao anatin'iny iriny. Misy olona tena tsaroka niara lalao tamiko tambola kely tao anatin'ireny tao anatin'iny clip iny. Alleluia. Mahafinaritra zany. Andao ary tsika hiditra avy hatrany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay araka ny teniko tamiko hoe teny anavavitsika tiana rakoto ary zaka no hitondrantsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Mino efa naka baiboly ino efa naka toerana tsara ihany koa. Dia andao ary tsika tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Vita ny toroteniny dia tahaka ny mahazatra velona eto mamelabenatra ny tenin'Andriamanitra ihany koa antsika tsirairay avy. Andao ary meno finaritra ary isika tsirairay avy miaraka amin'ny ranavavitsika tiana rakoto ary zaka. Meno finaritra tompoko. Falibe indray ny tenako rehefa malala tafiaraka aminareo zao takarivo zao dia samita iny fanahy masina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsika rehetra rehefa malala dia ny teny izay ho zaraiko anareo eto sy ho toriana eto dia hitantsika ao amin'ny teny 10-12 andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 1 dia amin'ny anaran'i Jesosy namakiko izany teny izany. Anatra ho an'ny tanora fanahy. Mpitory-teny toko faha 12 andininy fahasivy ka hatramin'ny faha 10 ilay vakiana. Mpitory-teny toko faha 12 andininy fahasivy sy ny faha 10. Mba hanapoizana ny hiaviany ny fahaterana sy ny fahafatesana. Ny faliry zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatamboranao, ka mandehana any amin'izay sitrako ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izay rehetra izany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avolio tsy hikasika ny nofinao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fanatanjahana dia samy zava-poana. Amen, alleluia. Izany teny masina izany moa rehefa malala dia tena mahakasika ny foko tanteraka mihitsy satria teny nananatra izy ty ary teny nampahery tena mahery Andriamanitra rehefa malala, tena fitiavana tokoa Andriamanitra. Azonao atao izy izao rehetra rehetra izao. Mifaly ianao dia ny mbola tanora, ataovy izay mahafalifaly ny fonao izy Jesosy. Ataovy izay mahavitsibitsika anao rehetra fa izao izy tandremo ny nofinao mba tsy ho voakasiky ny hery ratsy. Ny fanatanjahana sy ny fahatanorana ihany koa izy dia mahabe fahotana antsika satria eo ny rendrarendra sy rehetrarehetra. Azonao atao izany izao rehetrarehetra izao. Azonao na sakatsakana io na fifaliana io, ataovy izay mampety ny fiainanao rehetra, ataovy izay mahafaly ny fonao, ataovy izay mahafaly ny masonao, izay jerenao. Fa tadidio izy Jehovahandriamanitra fa any am-parany any dia vetiko ho tsarainanao reny rehetrarehetra reny. Dia izany rehefa malala, ry anadà, ranabavy, mba afatra kely teneniko anareo fa ninona zany zavatra ataontsika amin'ny fiainantsika dia tadidio foana fa misy farany zavatra rehetra. Andriamanitra dia fitiavana. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra, rehefa mpanompon'Andriamanitra ianao dia tokony hanana an'izany hoe faharetana, ary tokony hanana an'izany hoe fitsaharana.
Ninona zany zavatra miseho amin'ny fiainanao, na manodidina anao zany, na ninona zavatra misakatsakana na fakapana azonao dia tokony ho tsampanao ary tokony andeha ho azy zany amin'ny fiainanao. Tokony ho hainao zany no mamela ny helokao amin'ny manodidina anao, indrindra fa ny tena hoe zavatra tena hoe tsy foinao na tena hoe masakana anao na hoe tena manahirana anao dia tokony ho hainao ho azy zany ary rehefa anananao zany fahamarinana miaraka amin'Andriamanitra izany sy miaraka amin'ny Jesosy Mpanompo. Matetika moa rehefa malala dia teneniko lavety zany hoe fahazavany zany. Tena joroako vavolombelona aminareo rehefa malala fa zany fiainako zany taloha dia tena hoe aizina. Zao olona hitanareo zao taloha dia tena hoe nilandra 100 kilô. Fa tena zao tena isaorako an'Andriamanitra isan'andro isan'ora zany. Fa angamba ny atsasaky ny kilôko sisa no henako hatramin'izao dia tena faly ary avy malala tena hoe faly andro manala tena midera an'Andriamanitra misaotra anao nafahanao tao amin'izany aiziny zany navoakanao tamin'ny mazava. Tena tsy haiko miteny anareo rehefa malala fa zany Andriamanitra zany dia tena hoe fitiavana. Tena zany nitorotoroiko eto lalandava ny fahazavanao Andriamanitra misaotra anao nafahanao an'izany aiziny zany. Tena io Andriamanitra sy Jesosy torintsika lalandava eto rehefa malala dia tena fitiavana io ary tsy misy ohatran'io. Io ihany ny lalana iray ary mandrakizay. Ary efa tenenin' Jesosy foana zany manao hoe izay maharitra hatramin'ny farany no vondrena, izao ny lalana ary fahamarinana ary mandrakizay. Izao ny fahazavana izao tontolo izao, tsy misy afatr'izao. Izao ny aona moa izy, izao ny izao ny voalohany ary farany. Amen, alleluia. Mahafinaritra be mihitsy zany teny zany dia zany rehefa malala. Zany ry ranadahy, ranabavy, mahereza fa tsy moramora ny fiainana. Tsy moramora ny lalana miaraka amin'Andriamanitra, indrindra fa tsika mpanompony. Plus tsika mandrosa ny fiainantsika, mandrosa ara-panahy, ara-pahamarinana, plus tsika endrehan'izany fakapanahy ratsy zany, endrehan'ny devoly. Satria tsy tiantsika ataony daholo izay zavatra tsy mahafaly antsika, indrindra fa ataony zany amin'ny olona akaiky antsika, amin'ny vaditsika, amin'ny zanakitsika, amin'ny havatsika, ampiasainy daholo izay zavatra mampety zany sy izay zavatra indrindra fa zavatra tsy ampy amin'ny fiainantsika dia ataony zany. Dia izay zany mba afatra atsipiko aminareo zany rehefa malala hoe azakivy mijoroa lalandava amin'izany hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, manana ny fahazavan'Andriamanitra ianao, manana ny hery fanahinao ianao, manana ny hery mpanahinao ianao miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny fahamarinana. Indrindra fa itsika efa manatapakila dia tadidio fa mandresy ianao amin'ny zavatra rehetra rehetra. Dia azadino zany fahamarinana sy fitiavana be dia be men'Andriamanitra antsika zany. Dia mahereza fa mahereza tsika rehetra rehetra. Dia zany rehefa malala dia betsaka ny fakapana ratsy, betsaka ny etaetam-panahy, betsaka ny etaeta sy fifaliana amin'ny fiainana rehetra rehetra. Fa tadidio rehefa malala fa misy farany zavatra rehetra. Azotsika atao zany rehetra rehetra zany fa asivy fetrany ary indrindra atao fitsaronao am-posy ao an-tsaina foana fa olon'Andriamanitra ianao ary Jesosy dia miaro anao lalandava. Dia maheresy tsika rehetra dia ny fitiavany sy ny hery masina anie hiaraka amintsika lalandava raha nazava ny otantsika, nazava ny saintsika, anazava ny lalantsika ary hiaro antsika amin'ny rehetra rehetra rehefa malala. Dia samy tahiny fanahy masina ary ny fitiavany Jesosy, ny heriny masina lehibe. Amen, amen, alleluia. Tahiny Jesosy.
Alleloia. Mankasitraka indrindra ny ranam-pahavy tiana Rakotarizakitsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra mahafinaritra ary mahafinaritra moa sady mampisaina no mampitandrina. Hoy ny ten'Andriamanitra misaotra azy ary dia Andriamanitra ne hamaly fitianao foana ranabavy dia ampiasanao foana izy dia hamaly fitianao koa tamin'ny asa izay vitanao teto fa zava-dehibe ny asan'Andriamanitra izay nataony teto ka dia tahiny tompo ranabavy tiana Rakotarizaka dia hanandratra anao hatrany ny Andriamanitra dia hampitombo anao be dia be dia ho tahin'ny tompo. Alleloia. No elifo amin'ito tahin'i Jesosy razana Monika Tojo Mikaela Terirano Benzaka Ila Zapondramanana Fintsola Antony Irina Ila Danina zany mety mbola tsy nara-peko teo daholo ngamba. Tahin'i Jesosy zay ngamba mbola tsy voarabako teo tahin'ny tompontsika rehetrarehetra iama ihany koa tahin'i Jesosy Halleloia. Olay ten'Andriamanitra ao ampitoroteny toko 120 andinin'ny 15. Ny Soramanitra dia anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanapoizany ny avin'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Alleloia. Anarina zany ny tanora fanahy mba hanapo fa tsy ho tanora foana tsika, tsy hatanjaka foana tsika fa ho avy ny fahanterana ho tembiasa ny fahafatesana. Olay ten'Andriamanitra hoe anaran'i Jesosy toroteny toko 120 andinin'ny 15 izay mivaky toy izao. Mifaliry zatovo dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao ka mandehana amin'izay rehetra sitraky ny fonao sy izay jereny ny masonao nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra izany. Ko esory ao am-ponao ny alahelo ary avoloitsika asika ny nofonao ny ratsy amin'ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Alleloia. Amen. Ity verset ity dia mahatonga ny olona matahotra. Dia ilay teny raha mamaky an'io baiboly amin'itony baibolintsika dia ilay mifalia io ao majuscule daholo nanaovany an'ilay izy. Sora dehibe daholo zany. Mifalia ohatrany baiko ngeza be mihitsiny. Ohatry hoe zavatra tenenina mafy mihitsy, ohatry hoe zavatra tenenina tiana iletika mihitsy dia natao majuscule daholo ilay teny hoe mifalia ry zatovo. Matetika ny olona rehefa manomboka miantitra mba remarika hitako ity rehefa manomboka efa tsy afaka intsony ny olona efa manomboka any amin'ny 520 taona ohatrany dia ny zavatra ataony manomboka mivavaka amin'izay ary marina ny azy. Marina satria efa manakaikaiky ilay fialan'ny fahatanjahana dia fidiran'ny fahanterana dia hiampita mankany amin'ny fahafatesana. Ary fantatry ny olona fa rehefa maty misy fiainana ao ambadika ary izay teo velona mandrakizay dia manao ny sitrapon'Andriamanitra dia voavonjy moa izay tsy teo velona mandrakizay fa dia ho faty mandrakizay ary any amin'ny farihy mirehatra afo dia izay ihany koa. Dehibe ny olona rehefa manomboka miantitra dia miroso amin'izay amin'ny asan'Andriamanitra. Mamonjimonjy an'ireny fikambanana ara-baiboly ara-pilazantsara rehetra. Za isaka mahita olona antitra ka miadaladala dia ohatran'izany mangory vitsika. Tena hoe efa antitra ianao dia mbola miadaladala nefa efa olo mody, efa ambava ahoana, tongotra raisy izy. Raha misy olona eto efa lehibe izy, efa nahazo taona. Ten'Andriamanitra dia miteny fa 70 na 80 raha tahiny ka mateza. Rehefa eo amin'ny 520 taona eo zany ianao ka mbola somary misarisary adala dia mieritrereto amin'ny alalan'ity toriteny ity fa ny zatovo eto ny tifany teny fa ny efa antitra efa fantatr'Andriamanitra fa efa tsy tonga eo amin'izay intsony fa tsy dia manana zavatra maro misintona ny saina intsony fa tena misy ny olona fetsifetsy efa akaiky
dia lasa ingana mandeha manompo an'Andriamanitra tsy fantany ny zavatra mety iandry azy fa ny zatovo ny tanora le mbola ao anaty hery sy tanjaka tsy dia mbola mieritreritra an'izany ozy izy ny tanora sy ny zatovo hoe sy mbola rovintsika vao roviana vao antitra ny antitra reto tsy manaiky ho antitra za manana misy olona akaiky anazy gaga mihitsy mampionona mahita azy zany efa lehibe fa tena tsy manaiky zany ry havana tena tsy manaiky ho antitra zany olona zany tena tsy manaiky tena tsy manaiky tena tsy manaiky zay ataon'ny tanora dia ataony tena tsy manaiky misy fotoana misy fifidianana ohatra hoe fifidianana misy ohatra hoe fifidianana atsara tare zany ho an'ny olona efa lehibe laza izy mifaninana ary izy lany misy izy efa lehibe zany fa tsy manaiky eo amin'ny toerana misy ny zatovo io ny toerana mahafinaritra indrindra eo zany ny fotoana mahafinaritra indrindra ny fiainantsika eo amin'le tsika zatovo eo amin'le tsika le anaty fahatanorana misalama tsara ao ny hery ao ny tanjaka mbola matsiaro tsiro tsara mihitsy ny vava mbola velona tsara daholo mihitsy ny ratsa-mangaika rehetrarehetra mbola tsy zany hoe ny ilan'iny efa tsy dia marenina zao tsisy tsy dia mahita inona mbola matsilotsilo maso tsara mbola matanjatanjaka mipitipitika tsara eo zany ny fotoana tena tsara indrindra ny vanim-potoana iainantsika tsy haiko izavy mbola eo amin'izany taona zany amin'izao fotoana izao zay aloha tsy fantatro fa mifahitako an'io loatra nefa manomboka mitaditady ho difan'le izy ihany efa moka mihetsika daholo ty karazana retina mila mpandrina ary dia efa misy tsy mety enina mihitsy misy zavatra tsy ohatran'ny talohantsony eo amin'ny vanim-potoana ny zatovo io zatovo zany dia andeha ataontsika eo manomboka eo amin'ny 17 taona eo hatrany amin'ny 5 taona any angamba raha ny tokony izy eo zany nareo rehetra any amin'ny 20 taona efa difotsika mampionina any amin'ny 20 taona 20 taona latsaky ny 30 taona reny nareo zany zatovo zany ny alolo ohatra an'izay Andriamanitra mbola kely zany hoe eo amin'ny fotoana io da afaka mandeha amin'ny zavatra rehetra tsika raha latozy zao mbola ao anatiny mihitsy ny tenin'Andriamanitra kosa nefa dia miteny atsika mifalia ary io atahoran'ny olona mahatonga ny olona tsy te hifaly mahatonga ny olona misy olona mivavaka tsy mety manam-pifaliana za dia tena kivy mihitsy mahita hoe raha soko efa tsy antsony zao efa voatonona teo tojo hoe ary izy zavandramany efa lehibe dia io zavatra io falia ry zatovo dia takona le mifalia fa tonga dia zao nitan'ny olona ho tsarainy ianao dana mandeha ohatry ny avelan'Andriamanitra andeha zany fa endrasany efa manao le maso tsy noreny Andriamanitra ho azoko ianao ndana fa ho azoko ianao efa manao maso tsy no zay matsy izy hanao zavatra izy zay ndana atao tsika mijery ataoko ty Andriamanitra ndana atao fa ho hitanao ohatrohatry hoe zay fahitan'ny olona n'ilay ity ten'Andriamanitra ty mifalia izy zatovo dia mbola tanora oka ny fonao mpifalifaly ianao any amin'ny andro fahatanorana ka mandeha any am'sitraky ny fonao sy izay jereny no masonao toy ny olona mamitaka Andriamanitra tsy mamitaka ary tena sitraka Andriamanitra ny faliantsika raha kristiany ianao zany meno an'ity teny ty fataro
fa mahafaly an'Andriamanitra mahita antsika faly. Misy olona mivava hoe zany iova fo de ianao mba nareo hoe zazakely efa mivavaka fa aza de manaotro io matotra be. Misy fotoana zako, misy fotoana eo amin'ny toriteny de arakaraky ny sehatra hitoriako teny, za tsy any am'izay hitoriako teny rehetra manao mampiomehy a. Rehefa matetika aloha tsy maintsy misy kely foana aho, fa eto amintsika eto any tena malalaka be satria atsika eto. Fa misy fotoana rehefa mitory eny anivona sehatra hafa de tsy de tena mamatotra tsara ianao mitory, tsy matotra akory tsika eto a. Satria ny antony a, nene misy olona zavatra mampiomehy ary a de migene andry zareo, tsika io zina ty mememe ty fa le andro nisy olona niditra tety aza de meme ohatrin'io. De takariva mahafinaritra nisy olona zay nanao commentaire tety meme nareo de izy fa maninona ny meme ohatrin'io? Fa ahoana tsy meme ohatrin'io? Nga tsika meme zavatra ratsy, mifaly. Misy olona tsy manam-pifaliana satria mivavaka diso zany. Rehefa mivavaka mihitsy tsika ny tena tokony hanam-pifaliana. Tongava ty aminay miara manao fety aminay de hitanao zany hoe ohatrany ahoana zany fifaliana. Alleloia. Aiza moa raiky izy misy an'le tsika le tsy haiko na mety ho hitako ato iny. Iza manana an'le saritsika ny faly be tamin'ny Pentecôste tamin'ny Pasika reny. Iza manana an'le mba asehony olona ohatrin'izao tsika rehefa ohatr'izao tsika rehefa mime, ohatr'izao tsika rehefa mifaly. Alleloia. Tsy hitako moa fa any ambony be any. Mifaly ary raha tokony misy ny toerana ananantsika fifaliana de eo amin'izao fiainantsika an'Andriamanitra mahafinaritra. Olona hira anakay endrika sariaka no anompo ko anao de tsy nazany mihitsy amin'ny endrika sarika, amin'ny fifaliana. Sitrak'Andriamanitra aloha zany zay aloha tsy ndriko androany. Sitrak'Andriamanitra ny falitsika, na zatovo na ankizy na antitra, sitrak'Andriamanitra ny falian'ny ankizy. Alleloia. Mifaly izy zatovo. Dieny mbola tanora zany hoe zao mihitsy ny fotoana. So rehefa antitra, olo fomba fiteny zay antitra vao misary adala. Efa tapitra efa any amin'ny fotoana maha-olikendry anao ndray vao any ianao vao mifaly. Ohatran'le hira amin'le dadazily de hira amin'ny dadazily iny. Antitra le sy dadazily. Efa hitan'iny clip iny daholo tsika. Ireny zao a de mino aho fa mba hira ireny fa tsy ho dadazily tena tsy ohatran'iny dadazily. Mba hajaitsika ray aman-dreny atsika fa tsy hoe dadazily. Azonareo? Iza rehefa hita clip ny dadazily? Ilay tsy manaiky mihitsy. Zao mihitsy ny fotoana. Teny mbola tanora ianao, ataovy izay mety. Ho tsika ataovy amin'izay mety a. Fa tonga ny fety ho ny fomba fiteny zay. Afaka mifaly tsika. Zay zao ohatra tena te hifaly mihitsy mba te hanao fifaliana mihitsy. Ary aoka ampifalifaly anao amin'ny fonao, ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao. Ny fifaliana, ny fitsikina, ny fimoezana, ny fiainana anatina zavatra mahafaly, mahaela velona ary mahatanora lalandava. Reny olona mpitsikitsiky lava sy mememe lava, mpifalifaly lava reny, raha samy mitsangana eo ny olona samy 40 taona, tsy mitovy ny endriny amin'le olona le tezi-dava reny. Misy olona ngira fa tena tezi-dava, efa tantariko anareo le dadan'le namako izay. Tena sady matotra zany no masika. Zao tareo. Izy moa feno miketriketriny zay. Manantona azy ianao. Anoana dada? Anoana? De mamy ny namanay indray andro. Mamy le namanay. Avy nandray bourse zany zay tamin'izany. Mamy le namanay de naterinay any an-tranony. Nateriny any an-trano.
lasan'le dadany eo mbana sasa matitra tsisy ilana azy sao mihinana biazinareo mpanila tsiraray aman-dreny mpanana baraka ray aman-dreny izy amin'ny tena tena tezitra be mihitsy izy fa izao efa zatra le tezitra izy hatramin'ny mbola kely le namako de kapampianatra le dadany de ampianarina io hoe de tsainao de ampianarina de tezitra foana de naterinay re namanay mampy de mazava azy tsy hoetso be de no raha tsy taizinareo tsao ny ampianarina anareo hatram'izay mamy lava aiza ny hafanana fa ndray andro fety de père resaka fety de père kely tsika ohatrany an'ity fa manjary tsy adiniko hoe zatra mampime kely fety de père de mba nanantona azy zay bonne fête papa tare antsy miova bonne fête papa ay ve areo koa de misahirana zay fa tsy nitana zay mbola tsisy fifaliana fety de père tsika aloha amin'ny lahady de ty misy fanontaniana mipetrako aminareo ampahery ny dady tsika inona mety aminareo ty matsy antanina ny hevitra satria nareo nge tsy anerery ty fandana ty fa tsika rehetrarehetra de zay laniny be sy ny maro eto inona no tianareo mba misy olona eo amin'ny folo eo zany mamaly mamoaka ny heviny de raisina noty andinihana zay tokony atao tamin'ny fety de mère tsika ny sabata no nanao toriteny nampahirezana ny reny alleloia atao amin'ny groupe raha misy mahita an'le atao amin'ny groupe zay maresy raha misy mahita an'le vidéo atsika nyfalifaly be tamin'ny pasika iny le meme iny de mba lefaso aminahako mba tiako zarena kely azafady tamin'ny fety de mère tsika de ny toriteny sabata nampahirezana ny neny fotsiny de ho anareo ary raha ampahery any dada isika inona ny tianareo raha pitso alina zoma alina ao anaty vavaka fiambenana no anao toriteny ampahery any dada sa amin'ny sabata ny toriteny ao anaty sabata tahaka ny tamin'ny fety de mère izy ny tianareo zany ny toriteny ampaherezantsika ny raiky anakaviana raha pitso alina tahaka izao vavaka fiambenana sa amin'ny sabata toriteny anaty sabata samy mba manome kely ny heviny tsika raha misy olona folo de raisina hoe firy tao anatin'ny folo zany amin'ny zoma alina raha pitso ve nanao toriteny ampaherezana ny dady tsika sa misy fiara lehibe misy fiara lehibe na le misy fiara lehibe sabata hoe izy ny olona misy fiara lehibe iny marizona le tamin'ny tapatsy lehibe tamin'ny pasika iny tsika fa le misy fiara lehibe tena tsara zizika lantiny hoe sabata rosinina aloe vera sabata marinateana sabata tina rakota zaka zay zany vonisy rapitso ariva marizoa sabata kodanyla koa rapitso bartel sabata elizatsiala sabata toa de lany zany le sabata miaratsiny amin'ny angela io sy kodanyla sy tina rakota zaka fa sabata dolo no lan'ny olona ny akabetsahany sotra anareo tapitra ny voty ary sotra atsika rehetrarehetra amin'ny sabata zany raha pitsa ny toriteny normal ny ataotsika sabata koa ohatra ny batisa mety mihitsy amin'ny sabata ohatra ny batisa satria ray mpianakaviana koa atao batisa amin'ny sabata ka misotra anareo ndao ary mahafinaritra ange reto zanako rety misy zavatra angatahana de eo de tonga sotra anareo ohatr'izao zao zay rehefa mifalifaly mba aseo anareo mantsy ohatrany ahoana ny tanora na ny tsy tanora rehefa mifaly isika izy ty de tamin'ny pentecoste ny sabatany pentecoste izy ty de nanao aviavy ny olona de tatao anaty garage zay no nanao barbecue tamin'io de ohatr'izao ny atao hoe kristianina mifaly raha tsy fantatrao hoe mifaly de ohatr'izao zay rehefa mifaly alleloia asehoana anareo ity de le hira le hoe misy fiara lehibe iny alleloia de jerenareo raha mampionina mihira sy mandeha anatin'le izy ohatr'izao zay rehefa mifaly
Alleluia, ohatr'izany zay rehefa tamin'ny any fiara lehibe mba hangatantsika iny a, mba haverintsika iny izy iny amin'ny sabata mahafinaritra. Efa tamin'ny fily zay vao natory ny alina iny a, niaraka tamin'ny tonton Gérard sy ranabavy tao a. Mahafinaritra be mihitsiny a ny fiarahana. Ny tiana tenenina amin'ireny dia zao hoe isika mila mahay mifaly tsika ry havana, mila mahay manararoatra isika, an'izany hoe fahafahatsika mbola manam-pifaliana zany. Alleluia. Tata tokantrano zao zay asehoko anareo kely fotsiny tamin'ny pasika indray dia zavatra ity no nitranga. Efa tapitra ny sabata, vita ny pasika raha tsy diso vita ny pasika dia vita ny sabata, dia ohatrohatr'izao ry mampirina rehefa tapatsinay mifaly ao amin'i Jesosy. Tapahatoa satria misy raran'olona dia saika tsy tapitra ny alina tamin'iva dia fimehezana nahafinaritra entina ilazana amintsika hoe tsika akory tsy matotra tsika fa isika dia olona mahay mifaly amin'ny fanamasina. Alleluia. Ary tsika hifaly foana raha mbola omen'Andriamanitra fofinainy tsika dia hifaly satria ny fifaliana eritreretinareo hoe isinga ry havana eritreretinareo fotsiny na dia ao anatin'ny zavamahory ary hozy izy Habakoky eny za dia mbola hifaly amin'ny Jehovahandriamanitra ny famonjena ahy. Any hoe inona moa zany ny zavatra tiana tenenina tamin'iny ny zavatra nampimebeny seo tato an-tokantrano dia tapatsinay be daholo mihitsy izay rehetrarehetra. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe mifaly zatovo dia ny mbola tanora ianao, ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatanoranao. Ataovy mihitsy ny fonao, ampianaro, angatao mihitsy hoe fanamasinao ty foky ty fanamasina. Alleluia. Mba omeo fifaliana, ataovy mahay mifaly ao aminao. Alleluia. Tsy mitombony zany hoe olona manana an' Jesosy ka olona malahelo lava, tezitra lava, kizitina lava, tena hoe tena tsy azo atao ninninina zany, fa mila manam-pifaliana, mila hita eny amintsika fa misy Andriamanitra isika, misy fanan'Andriamanitra tena antsika. Dia ny teny mihitsy tena andreo mandeha any amin'ny sitraky ny fonao sy izay jereny masonao malalaka tsika ao amin'Andriamanitra. Ianao zany izay tianao atao ndana ataovy. Hoy hoe ty tena mahafinaritra dia ataovy, fa tsy indrotsika no velona eto amin'ity tany ity fa zao. Jereo izay tiana masonao jerena, aleo izay sitraky ny fonao andehanana, izay takatry ny volanao mandehana. Ho avy zao ny vakansa tsy ho ela, fa ho avy ny vakansa. Manana fahafahana ianao, aza mba kahidy, aza mba magnino moa zany miany ampitsolava zany. Ndana eto ny ankizy ry dada, ndana ameo fifaliana ny ankizy,
dana mandeha vakansy, dana mifaly. Zay zao a isaky ny isa-taona moa tsika dia misy foana le 10 andro atapahan'ny fandarana iny. Satria mba miala sasatra kely koa zay koa ngeravana tena mila fialan-tsasatra mihitsy. Tena etretinao fa manao an'izao fandarana zao tena re mihitsy hoe tena tsy ampitory mandava-taona dia renao mihitsy hoe mitaky le harerahana rehefa ary tena ilaina ny vakansy, ilaina ny fialan-tsasatra. Ary zay dia mametraka mihitsy n'izay menakavy kely hoe misy ny fotoana hatramin'izay nanaovantsika n'izao fandarana zao dia isa-taona dia mijanona miato amin'ny 10 andro eo ny fandarantsika mba andehanana kely miala sasatra. Tsara be raha misy fiarahana manao vakansy. Zay zao vao mihitsy niresaka tamin'izany mety hisy fiarahana mandeha vakansy. Alamintsika ny amin'izay ny fataonay rehefa ohatr'izany dia teneninay hoe arianany zay ohatra ny andeha dia raha misy aminareo akaikikaiky any dia antsika mihaona, antsika miaraka. Mahafinaritra be tsika miaraka mandeha vakansy zany. Hitanareo zany hoe kristianina mifaly. Dia zavatra tiako tenena zany dia zao mbola omenantsika eto ihany moa ny fotoana hitsaran'ny fandarana fa 10 andro eo tsika tsisy ninona mandeha mihitsy eo na ny radio ara tsy mandeha satria mety tsy io asina amin'ny fitiana eo na andamina ny fitian'le radio mba ahafahan'izy mandeha foana fa ny fandarana rehetra mijanona daholo. Fandarana rehetrarehetra mihitsy eto amin'ny ankiratra eo dia mijanona satria tsy ho afaka ny kirakirana zay mivady akoatran'ny fotoam-bavaka sabata. Iny kosa zany aloha dia misy foana na any amoron-dranomasina ara na any ary tsika nitandrina sabata dia mitandrina sabata foana isika ary iny tsy azontsika. Ny sabata zany fotoam-bavaka sabata sy ny toriteny iny zany misy foana. Fa ny fandarana rehetrarehetra vavaka fiambeny takariva mahafinaritra, vavaka maraina, ny reny zany mitsahatra daholo reny rehefa amin'ilay fotoana angalana sasatra. Zary tiana tenenina dia zao sitrak'Andriamanitra ny andehanantsika mifaly. Sitrak'Andriamanitra ny falifalitsika na zatovintsika n'inona. Fa mahatonga Andriamanitra miteny hoe zatovo dia zao zatovo ireo mantsy ny tena mbola mankafy tanteraka an'ilay zava-mahafinaritra, zava-mamirapiratra. Tao anatin'ny nahazatovo azy mihitsy eva no nahita no tratran'ilay fakapanahy izay nalay anankalan'ny devily fanahy azy. Andriamanitra kosa nefa miteny antsika eo ambadika izany. Nefa ho sisy aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra izany. Malalaka be ianao fa ny azadino dia ny zavatra rehetra izay ataontsika na tsara na ratsy. Zay mahatonga antsika tsy matahotra hoe za tsy fanjava ho tsaraina. Mifalia ianao dia ataovy mandehana amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tsara sy ny ratsy rehetra ohatrany hoe feuille d'examen antsika ihany io dia tsaraina daholo io. Dia ny valiny marina tsaraina marina, valiny ratsy tsaraina ratsy. Halleloia. Misy fotoana rehefa aty andafy dia zao aty amin'ny toerana misy anay aty feno radara. Tenenina foana raha nabavy Serena rehefa mankaty sy ny olona mankaty hoe tandremo fa feno radara ny lalina aty aminay, feno tena feno. Misy zao dahako izay tonga taty aminay taraina mihitsy ny verina avy aty fa tratran'ny radara foana. Feno radara aty aminay ary feno mpitandro filaminana na radara fixe na mobile. Fa izao za rehefa mandeha aty aminay tsy tratran'ny radara mihitsy. Satria ny antony dia zao dia be dia be ny olona mijery aiza indray zareo androany. Alohan'ny hivoaka an-trano dia jerena mihitsy amin'ny internet aiza misy andro zareo amin'ity androany ity. Io mantsy azo jerena ohatr' izany any amin'ny toerana misy ao dia fantarina aiza misy ny mpitandro filaminana dia jerena mihitsy. Za tsy mila mijerena zany ny asa satria zao ny antony. Za koa manaja tsara ny hafainganam-pandeha. Rehefa 70 dia 70 avy latsaka kely ary ny anahy. Rehefa 80 dia 80 fa latsaka kely, 90 dia 90 fa latsaka kely. Dia na hiafina izy na hipotra tampoka izy na amin'ny toerana tsy voasarika tsisy olana. Ny antony dia tsotra. Za manara-dalàna mitandrina azo tandremana iny tongotra ao azonao tandremana tsy hanitsaka mafy. Dia miezaka mihitsy zareo miafina any ambadiky ny azo dia mitsikilo anao amin'ilay maso lavitra hoe 4 kilo fa tsy tsikitsikiko fotsiny satria mandeha milamina foana na hipotra tampoka na any amin'ny toerana tsy ampozana.
aty aminay aty ambanivohitra ty tretiny hoe tanàna kely aty ambanivohitra ty dia eo anoloana stopy dia eo akaikaikin'le stopy izy eo izy mijanona miandro fotsiny azy hoe ay aty ambanivohitra ve dia aninona fa dia stopy foana fa tonga dia tratra ianao fa aty aminay na tany amin'ny toerana tsisy olona mangingina ary dia mijanona tsara radalina foana hoe stopy io rehefa stopy satria tandremo fa eo ry zareo zara tiako tenenina amin'izany dia zao tsy tokony hampatahotra mihitsy ny titeny ity mana hoe anefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetrarehetra zany zany rehetrarehetra zany zany hoe zay rehetra nalehanao zany zay rehetra nampifalifaly ianao zany zay rehetina nampifalifaliana ny fonao mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao nalehan'ny zay sitraky ny fonao sy nalehan'ny masonao ninninona ny jerenao zany a na tsara na ratsy na namaky baiboly ianao androany na sanatria nijery boky misy sary mamofady ianao androany dia azonao atao daholo tsy hoe maty ianao raha nijery zavatra ratsy androany tsy tena fa nanino io maty nijery boky mamofady to dia vonon'Andriamanitra tsy izany ka avelan'Andriamanitra andeha fotsiny aloha dia Andriamanitra fotsiny miteny hoe izao anefa ataovy fa nefa ozy izy aoko fantatrao hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany rehetra zany raha hanao zavatra tsara ianao dia tsaraina misy très bien io ary rehefa hanao zavatra ratsy ianao dia nomena 0 dia continue anisan'ny 0 continue ny note ratsy dia ino no mahatonga ny olona raraka ino no mahatonga ny olona raraka ka ianao aza matahotra foana ay Jesosy eo ahoany ty alleloia fa ny zava-rehetra ataontsika dia hitsaranatsika daholo na ny tsara na ny ratsy raha nisotro divay ianao androany nisotro toaka ianao androany dia ho tsaraina ianao nisotro jus ianao androany dia mbola ho tsaraina koa ianao alleloia ka zany ny tsy tokony atahorantsika raha itsika foana ny mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ny ao amin'ny baiboly dia Andriamanitra nefa dia nanome foana satria tiany ny zanak'Israely tiany ny vahoakany dia zao ny zavatra ataon'Andriamanitra any amin'ny donge tsika hijereny amin'ny nomeria mba jerentsika ny nomeria 15 ry havany nomeria 15 nge bakitsika zafady nomeria 15 ka ny andininy fa 7 ny soramaty hoe ny amin'ny anaovana somotra viavy amin'ny sisin'ny fitafian'ny zanak'Israely tsy ngamba raha mahita ianareo dia raha nangalam-pina ianao dia ho tsaraina koa ianao amin'izay ora nihinana normal ianao dia tsaraina koa ianao amin'izay nanao asa soa ianao androany ho tsaraina amin'izany hoe tena ny fitsarananao zany dia tena atoizy fa tsara nanao tsinitsinina sahira ianao androany dia ho tsaraina amin'izany koa ianao nandeha namonjy fideranan'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany na ka ny amin'ny boîte de nuit ho tsaraina amin'izany fa tsy akory tsy afaka andeha amin'inina satria ho tsaraina manaova mihitsy ary zavatra be dia be mba ho tsaraina amin'iny tsika rehefa mahita jiosy tsika dia ianareo efa nyremarke fa ny akanjon'ny jiosy misy ohatran'ny lamba kofe milatsaka izay ny akanjon'ny jiosy ity azavainanao ity ny dikan'izany amin'ny aran'i Jesosy nomeria 15 dia fito amin'ny 30 ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka hoe mitenena amin'ny zanak'Israely ka asiany somotra viavy ny sisin'ny fitafiany hatramin'ny taranany faramandimby aroka asiany kofe manga eo amin'ny somotra viaviny ary ho somotra viavy ho anareo zany ka raha jerinareo dia ho tsarovanareo ny akataovanareo ny didin'i Jehovah rehetra ary tsy handeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo izay handehanareo hitsangatsanga mba ho tsarovanareo tsy akataovanareo ny didiko rehetra ka dia ho masina ho an'Andriamanitra reo ianareo zany Jehovah Andriamanitra reo izay nitondrareo voaka avy tany amin'ny tany Egypta mba ho Andriamanitra reo zany Jehovah Andriamanitra reo ny akanjo zany ny somotra viavy iny asiana kofe mangamanga ny dikan'iny dia zao ho fahatsiarovana hoe moa
Andriamanitra na amin'ny didy antsika. Ay moa Andriamanitra efa niteny antsika aza manao zao. Ka naiza le anao. Naiza le atsika. Manga lokon'ny fahamarinana misaotra ny mampionina. Da isoraka an'Andriamanitra mihitsy ny lokon'Andriamanitra tsara fantatsika ny fotsy sy manga. Dia za tena isoraka an'Andriamanitra mihitsy fa za anisan'ny couleur tena mba préféréako ny fotsy sy ny manga. So hitanareo zao dia io zao manga sy fotsy ny akanjo ka leloa isorako an'Andriamanitra. Lokon'ny fahamarinana, ny fotsy lokon'ny fahadiovana. Dia zao ny zavatra nitranga. Asian'Andriamanitra manao an'ilay asiana kofehy manga ny somotra viavy, ny sisin'ny lamba zany. Ka naiza lenao makany an-tsena ianao dia manaraka anao eny ny fahamarinana. Dia manaraka anao eny ny fampatsiahivana ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Za ty nge ka olona voafidy za ty nge ka taranaka voafidy ka na andeha eny amin'ny balina eny ary ianao dia mijery ny akanjonao ianao tsaronao tampoka hoe za ke tsy olon'olom-pony afaka mifaly ny olona, za koa afaka mifaly fa azadino fampanopin'Andriamanitra ianareo. Isika rehefa mandeha eny amin'ny fivoriam-pianakaviana isan-karazany eny dia betsaka amintsika ny mila asiana kofehy manga eny amin'ny akanjonsika eny. Manomboka izao raha mbola tsy mahatanjo tena dia asivo kofehy manga mirozaroza ny akanjonao. Dia naiza le anao manao réception eo am-piasana zay zao amin'ny 24 amin'ny lakamisy ho avy zao, amin'ny lakamisy herin'ny androany. Dia amin'ny herin'ny androany moa zany 25 moa tsika androany, 16 tsika androany, amin'ny 23 amin'ny herin'ny androany misy fety be mihitsy eo am-piasana. Ka ny eo am-piasana dia tia manao ny patron anay dia tena tia manome fety, manome fifaliana amin'ny mpiasany. Dia naitsaky ny tonotaona rehefa ete vao tonga ny ete dia manao fety be mihitsy. Dia tena hoe milalao fotsiny ny alina sy ny atoandro sy ny alina. Lakamisy io zany zay lakamisy tontolo hatramin'ny alina tontolo mifety fotsiny. Ny atoandro milalao misakafo manao rehetrarehetra ary ny alina balina sy fisotroana fotsiny. Dia efa homan'ny mihitsy rehefa ohatr' izany misy olona misy tômôbilina spesiala mitondra ny mpiasa satria fantany fa homamy tampona ny sasany tsy afaka hitondra tômôbilina. Fa izao rehefa mandeha amin'ny fety itsika dia za zao tsy mila mitondra an'ilay kofehy manga satria za efa niteny sady tao am-piasana tsy afaka hijanona amin'izany alina zany ary na le amin'ny atoandro ary dia présence fotsiny ny ataoko ao fa tsy dia afaka hijanona firy eo ahako. Satria maninona? Satria ny kilalao sy ny fifaliana rehetra tao tsy voatery ho sitrapon'Andriamanitra. Fa ny zanak'Israely asian'Andriamanitra manao ny kofehy manga io amin'ny akanjo mba ho tadidiny ry havana, mba ho tadidiny zanak'Israely amin'ny toerana izay misy azy, na any anaty réception any am-piasana, na any anatin'ny vacances ny alehany andry. Ho avy mantsy zao vacances d'été. Dia daholo antsika hoe milaza hoe mpanompon'Andriamanitra, mpitory-teny eto amin'ny Facebook dia iseho fitanjahana eny amoron-dranomasina eny daholo. Tsy hoe manao an'izany nge ny olona dia tsy maintsy voatery anao an'izany tsika ravany. Ary ny fivaliantsika tsy eo anatin'ny fiboridanatsika. Tadidio zay. Tena ke mety misy amintsika eto mbola mila sindra kofehy manga maillot de bain. Hoe nareo hoe zany tsika zany tena mbola mila an'izay kofehy manga misomotra viavitsika zay mba hahafahantsika manana mahatsiaro hoe tsika nge olona nofidian'Andriamanitra, voafidin'Andriamanitra nge tsika. Io zany nataon'Andriamanitra ho fiarovana ny zanany, ho fiarovana ny zanak'Israely mba tsy hanaonao foana ka ho very. Afafatezana ny tambony eo. Tadidinga ravana fa ny zavatra rehetra ataontsika tsy hoe tadidin'Andriamanitra fotsiny fa tena voasoratra mihitsy. Ny zavatra rehetra ataontsika
dia voaraikitra soratra ary natonga ny Jehovah nyteny mihitsy hoe rehefa tanaty fahoriana Jehovah toko 7:20 engane 20 engane ozy izy Jehovah mba ho voasoratra ny teniko ny fitarainako ny zarehetra ataoko engane mba ho voasoratra. Alleluia. Ny tia mampinona tenena amin'io zao dia tsy azonareo tsy andana manao maillot de bain daholo fa ny tia mampinona amin'io mba mampitsikatsika izy hoe eny amin'ny alehantsika eny dia oka misy an'ilay kofe manga ka vao manao an'ilay maillot de bain misy kofe manga tadidina lamba hoany andeha hiverina anaty vestiaire hisolo akanjo ho tafiako ny vatako dia andeha hilalao rano tsinga afaka milalao rano zay rehefa mandeha milalao rano dia ry manao akanjo milalao rano mety jerijereny aloha retiko fa izako reto ianao ranomasina ve dia anao akanjo ka zany rehefa ny atao hoe azo fijaliana atsika ny azo fijaliana tsy dia volo mampahory antsika amin'ny alina na aretina mandringa fa ny azo fijaliana zany masony olona mijerijeny fa dia tsy ampahafiry ny mivavaka koa ka reto sa izako reto ny silamo ary avana nanaovany hatramin'ny sarin'ny doka hatramin'ny akanjo lava na vandravandran'ny olona hitenenany olona ratsy indraindray fa ny azy ajainy ny Andriamanitra atsika tsy mahay manaja ny Andriamanitra tsika ozy Andriamanitra sy kofe manga ny somotra viavinareo dia nasina mba tsy arovanao naiza na eny an-tsena ianao na ny amin'ny mpiasana naiza dia ho hitanao mirozaroza mipetsiketsika eo ilay kofe manga dia atsapahanao hoe atsiarovanao hoe zako zanak'Andriamanitra asadino ny toerana nasian'Andriamanitra atsika ravana fa fanaka fanehoam-boninahitra isika. Alleluia. Fanaka fanehoam-boninahitra fanaka fampisehoam-boninahitra zasy ianao ary ny tena tadiditsika dia zao tadidio fa ny zavarehetra ataontsika dia voasoratra ary ny zavarehetra ataontsika dia entina hitsaranatsika izany. Ny ao amin'ny mpanjaka rehetrarehetra ao rehefa maky ny boky ny mpanjaka isika dia isaky ny tantaran'ny mpanjaka anankiray dia misy an'ity teny ity foana jery anankiray fotsiny tsika ohatra zao any amin'ny mpanjaka rehetrarehetra zay mpanjaka voalaza ao amin'ny baiboly ao dia rehefa tapitra ny tantaran'io mpanjaka io dia tsy maintsy misy an'ity teny ity foana ohatra zao any mpanjaka sendra hitako eto mitsatotsatoka fotsiny any mpanjaka faharoa toko 12:20 dia milaza hoe ary ny tantaran'ny Joasy sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky tantaran'ny mpanjaka ny Joda va izany. Dia misy mpanjaka hafa indray ohatra hoe tapitra ny androny dia ohatra indray zao any amin'ny tantaran'ny Jeo dia zao hoe ary ny tantaran'ny Jeo sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny rehetra tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjaka ny Israely va izany. Tanao zay rehetra mpanjaka nandalo na mpanjaka azy na tsy mpanjaka dia voasoratra ny zavatra ataontsika rehetrarehetra ary tsisy afaka miala amin'izany tsika eo amin'io tantara io nge amin'io mpitoroteny teo amin'ilay mpitoroteny vakitsika teo dia miteny manao hoe mandehana any amin'izay sitraky ny fonao nefa azadiny fa ho tsaraina amin'izany ianao dia jerenao any amin'ny io mpitoroteny io any amin'ny farany mpitoroteny dia misy soratra kely manao hoe any amin'ny mpitoroteny toko 12 zany any 9:7 misy teny manao hoe teny farany ny soramandry dia raha vakitsika any 9:13 mpitoroteny toko 12:13 dia zao ny teny manao hoe ary rehefa reza ny rehetra zany dia zao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo fa zany ny tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy. Hitanao na tsara ny ataonao androany na ny vavakadiny telo ianao androany dia zay Andriamanitra hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na ny soa na ny ratsy na ny tsara zany na ny ratsy dia entin'Andriamanitra hitsarana anao tahory. Hoy Andriamanitra Andriamanitra no atahory
ny didiny no tandremo fa zany no tokony ataony io re zany azotsika ataony no mifaly fa mifaly amin'ny fahataoranan'Andriamanitra mifaly eo anatin'ny fahamasinana ony Romanina toko fahamararako azy Romanina toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny fahafito vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tsy fahamarinana jiosy sy ny tsy azahoany fahamarinana avy amin'ny lalàna koa amin'izany dia tsy manan-kalahatra ianao raha lehilahy nazovy ianao zay mitsara fa zay hitsaranao ny sasany no amelohanao ny tenanao koa fa ianao zay mitsara za dia mbola manao izany ihany koa nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny fahamarinana araka ny marina amin'izay manao toy izany ary ianao raha lehilahy aza mitsara ny manao izany kanefa manao izany koa ny tenanao moa ataonao fa mafy manjosotra ny fitsaran'Andriamanitra ianao sa mamavonao ny aren'ny fahamoram-panahy sy ny fandeferany ary ny faharipony satria tsy fantatrao ny fahamoram-pon'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana amin'Andriamanitra izay amaly ny olona rehetra araka ny asany avy ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay ny ten'Andriamanitra hoe amaly ny olona rehetrarehetra araka ny asany avy tsy misy afaka miala eo amin'izay na iza dia Andriamanitra amaly raha nanao ratsy ianao dia falian'Andriamanitra arak'izay nanao tsara ianao dia falian'Andriamanitra arak'izay tanora ianao mianao tandroany na voaeritreriny nefa lazondazo na efa antitra ndao tsy kifaly mpitoroteny dia miteny hoe mifaly nefa azadino fa ho tsaraina ianao andiny fahafolo mananakazy koa esory eo am-ponao ny alahelo mpitoroteny toko fahasivy faraika amby folo azafady andininy fahafolo koa esory eo am-ponao ny alahelo esory eo am-ponao ny alahelo ny fananana fitazomanao alahelo mampandositra fifaliana retsika ndray manao alahelo na mpisotro taoko rehefa mamy misotro dia mieritreritra zavatra mampalahelo zavatra efa lasa tany ozy izy le lehilahy anankiray zay tampotampoka izy ny dadany efa maty efa ela be efa mamy izy dia jereny tampoka anao dia toa sakely izy tena raha mbola teo dadany efa nianatra tany an-dafy ohatra zao dia mitomany izy dadany efa maty efa ela be dia mamoa alahelo fongariny alahelo na mpalefaso le ira ohatra zao efa tsy arovako an'ly dia mamoa alahelo andaotsika mo fifaliana alleloia andaotsika mo fifaliana esory eo am-ponao ny alahelo esory eo am-ponao ny alahelo dia aviliotsikasika ny nofonao ny ratsy avilio mahaiza mamily voalao vo zavatra ratsy dia avilio aingana satria zao hitsarana antsika reny hoy ny tena Andriamanitra ny fahatanjorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana so ianao mieritreritra mbola tanora mbola tsisy oatra mbola hoela fa zava-poana ireo zavatra nanantsika zava-poana ny tanjaka sy ny herintsika raha afaka manana raha tsy eo Andriamanitra mino fa voarainao ny afatra ny voandy mahaiza mifaly fa olona manana an'Andriamanitra olona zanak'Andriamanitra alleloia dia tahiny tompony antsika rehetrarehetra mahaiza mifaly ataovy izay mety fa azadino asio lamba asio kofemanga nisy sombotra viavin'ny lambanao ataovy manaraka anao eny foana ka ho tsaronao na izy zay olom-boafidy zanak'Andriamanitra tsy tokony ataoko ty zavatra ty dia amin'ny alalan'iny kofemanga eo amin'ny sombotra viavinao iny ny atsiarovanao ny didin'Andriamanitra dia ampitahinao amin'ny zavatra misy aminao dia ho tahin'ny tompany itsika rehetrarehetra dia manana fifaliana mifaly ny tena nareo mifaly ho Jesosy eny ho za aminareo mifaly tena mila mifaly tsika ny olona zao tenako anareo fa ny olona zao efa tsy samy faly zany tsony tsy manam-pifaliana tsony zao ny olona niakatra io vidim-piainana io za zao nanao carburant teo efa niakatra 200 mahery indray ny gazoalina ty aminay dia ny olona tena kivy misy olona fantatry ty lasa mampimea mihitsy mijery azy tondra le moto kely le seza kely anankiray fotsiny dia ohatrany mandeha elektrika
ohatry ny bisikileta elektrika ohatry ny asamposampona zay iny miaraka amin'ohatry ny kasika ke mandeha iny mody mandeha iny mandeha moramora amin'ny na mamainy andro na mangatsika efa tandrina le vélo elektrika kely le seza kely mitsangana kely anankiregny fotsiny de miforotra kely mitondra anazy iny izy maninona miakatra ny carburant teny ambon'le izy amin'efa tsisy fifaliana ntsony ny aty ingenako ihany loha tobilika rehefa mbola misy gazoaly mbola misy vola tao gazoaly za tsy maintsy mifaly alleloia azo am'lahy de hitondra mivady aman-janako hitsangatsangana fety de pera alleloia fifaliana io koa mila angadiny io mila raisiny io io tsy mampanala ny fifalitsika zany zay fiainana lafo zany alleloia mifaliry zatovo mifaliry zao fotoana afahanao mifaly aiza anao nifaly efa dadazily va esa ny fifaliana efa tsisy tsony efa mihinana manaikitra daholo ny karazana retina sy ny ozatra marary sy ny andro ndeha mitsangatsangana de ny mbola tanora ndana milalao ndana mifaly ataovy ny rehetrarehetra zao anao mbola manana tanjaka de faly eo am' jesosy tsika manana fifaliana zanak'andriamanitra ianao zao fotsiny ataovy ny sitrapon'andriamanitra mandehana araka ny sitrapon'andriamanitra fa andriamanitra mbola nampony fifalianao ho tanteraka ny anatinao any alleloia raha ianao mihitsy ny mifity za andriamanitra ifaly satria anao miteny hoe mifaly mandrakarivo za ifaly ampianaro andehanao ny sitraponao ho tany tompotsika rehetra ivavakytsika aorinan'ity ray ity Raikitra zato isan-jato ianao fa tsy hoe olona solafake raha ilalanao ny pôsy pilaty anao fanandity sy nanapake nitondra sy anoky anao no nantsone ianao anefity mitompotompone ny tena manamaivana ny aina nefa mbola olanjaina rehetra ny andanitany anenikika ny ambela sy ny rany amorony lanitra ny ety antany tsy ainao erovy ianao no mankany ijoro eo anolony jesosy anao sakaize tsy afaka ialanao nao aizanao aze ny marina ny zimbazimbainy nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo iafenana tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tety antany mbola hitsarana ianao no jereny ny fiantraikanyzay rehetra natao hoe efa voangonany andro ny atongavanao e na ianao antranony rana mijaly mandraky izay fampiasanany fahefanany eno ahitana ny fitiavan-teny any tsisy ambony lalàna nampitondra fivavana nampitondra fireneny fa voasoratra ny zavadrehetre ndray andro any ho avy ny fandoava-ketre na ianao toy ny zanak'atranona idirana angano fahefanany fanambinane andriamanitra ny manome fa ny fampiasana sy fanadinane ny tsy afaka nobe dabe zavadozany zangelo izany ianao nefa miazakazaka mankane minimana maivana ny aina nefa mbola ho tsaraina tsy misy azo iafenana tsisy politika na vola mankarena fa
zay vita rehetra tetiantany mbola hitsarana ianao no jereny mifatraiky amin'izay rehetra natao hoe efa voangona ny andro ny atongavanao hoe na ianao antramin'ny raina mitany mandraiky izay ianao tsisy azafenanany tsisy politika na vola mankarena fa zay vita rehetra tetiantany mbola hitsarana ianao no jereny ro malagasy no semosena no mitiava-pahefana sy fitiavan-teny hitsangana nameokanao hoe ahoana no ataonao hitsangana nameokanao ahoana no ataonao hitsangana nameokanao ahoana no ataonao raha antsika vavaka ravana zany toriteny zany a dia raha antsika vavaka ravana zany afatra tonga teto amintsika androany zany dia androantsika tena hiteny hoe Jesosy ao ameo fifaliana ary ataovy mahay mifaly a araka ny sitraponao antsika samy angataka an'izany mihitsy androany hoe Jesosy ao ameo anay zany fifaliana ahafahanay mbola tonga any an-danitra na dia feny fifaliana azy ny fiainay eto amin'izao tontolo izao be matetika dia afangaron'ny olona na teo fifaliana ry avana afangaron'ny olona amin'ilay tsy maintsy manota sy tsy maintsy miteniteny foana miteniteny ratsy vao mampome tsy maintsy fiainana ratsy vao mahafaly tsy ry havana fa za tena teteny aminao azo atao tsara ny mifaly eo amin'i Jesosy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary faly ianao ety an-tany fa ho any an-danitra nefa ianao no akatantsika izany hoe tompo lay kofe manga ataovy lalandava eo amin'ny somotra viaviny akanjoko atsapako na izanaiza tany alehako fa zanak'Andriamanitra amen Jesosy dia hovaira misy olona eto tsy mbola mahay mifaly olona miaina anaty alahelo lava Jesosy ataovy manana fifaliana ao aminao zany olona zany ataovy mahay mifaly ao aminao zany olona izany ao aminao no misy ny fifaliana Jesosy ao aminao no misy ny fifaliana dia ny fifaliana maharitra mandrakizay ao aminao no misy ny fifaliana Jesosy ao aminao no misy ny fahasambaranay rehefa eo aminao zay dia tena matsiaro fifaliana eo aminao zay dia matsiaro fahasambarana eo aminao zay dia matsiaro an'izany hoe sambatra ary matsiaro fahafahana ny fifaliana ao amin'i Jesosy ry havana hatsapana fahafahana mahatsapa fifaliantsika halleloia dia angatao zany hatramin'izay hoe tsy hainao mihitsy zany hoe mifaly sady manao sitrapon'Andriamanitra sady ao anaty sitrapon'Andriamanitra angatao zany hoe Jesosy ataovy mahay mifaly nefa mampifaly anao ihany koa halleloia misaotra Jesosy ny amin'ny toriteny androany misaotra ny amin'ny afatra izay retina teto androany avy aminao zany dia voninahitra ho anao dia tafio ny fanainao masina fonosy ny fanainao masina zany teny rehetra zany mba tsisy ho latsaka na dia ray ary fa tena hitondra fifaliana ary tena ame alalana ilay faly ao aminao hifaly nefa hijery ilay kofe manga eo amin'ny somotra viavinay atsapanay foana naizanaiza fa zanak'Andriamanitra izay misaotra Jesosy ampiaino amin'izany fifaliana ny olona zay tonga eto androany nefa tsy mba mety manana an'izany fa alahelo sy ranomaso alahelo sy fahatezerana foana ny mameno ny fiainany ataovy Jesosy tena manana an'izany hoe fifaliana tanteraka manana anao zany
ho voninahitry ny anaranao Jesosy malalo. Ho voninahitry ny anaranao Jesosy no angatananay an'izany vavaka izany. Dia ho kristianina mahay mifaly, ho kristianina mahay manararoatra ny fiainana andalovana eto amin'ity tany ity, mahay mifaly ao aminao Jesosy nefa manao ny sitraponao ihany koa. Sotra Jesosy malala, tena ny ajo ny sotra sy ny voninahitra ny fanao hatramin'izay dia ho mandrakizay, dia ho anao ny voninahitra hatramin'izay ka ho mandrakizay. Dia vory Satana tsy afaka hitsaino ka na dia litera ray ary tao anatin'izany toriteny rehetrarehetra izany. Kristianina mifaly, manana fifaliana ao amin'ny Jesosy izay tsirairay avy reto manomboka izao. Ary ny ho tsaraina aminay dia ny zavatra tsara izay natao, nefa tsisy ratsy fa hitsana avokoa ny ratsy rehetrarehetra, dia tsy hampatahotra ny fitsarana anay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao dia ampanjosika ny anababitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Dia tompona anabavy Erika, anao ny fitenenana. Ndao ary maino anao zay. Ya, maino anao fa tonga dia mitenena ianao. Teny Jesosy tika rehetra indray dia manaraka fitapaka ny vavaka fiangonana ny fiaina ity dia miaraka sika amaranana fotoana sy ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra indray mbola misaotra sy mivera ary mankalaza ny anaranao ndraiky amin'ny fiara ity. Misaotra satria mbola nomenao fotoana indray ahafahanay mifandray aminao, ahafahanay mifankazatra aminao, ahafahanay mihaino ny afatra ao sy ny teny mamy avy aminao Andriamanitra, satria manana loatra ny teninao. Ka tamin'ny fiandranoty indray ianao dia milaza taminay tsary aveto na mpianatra anay mba hananay fifaliana, satria izay tsisy mpianana manana anao dia tokony ao anatinay amin'ny fifaliana izany Jesosy. Dia misaotra Jesosy satria tsara loatra miaraka aminao, tsisy tokony ahiahy miaraka aminao dia angatanay Jesosy. Dia tsirairay avy dia mbola eo an'izany fifaliana izany aty anatinay mba tena tsy hikiry izay, tsy hipetraketraka na ry amin'izany teninao izany fa tena hoe anjaka amin'ny fiainanay ny fisaliana Jesosy. Ka hifaly sy ravaka aminao satria mpiaraka ny teninao hifalia aminao amin'ny Jehova fa ao aminao irery ihany ahitana fifaliana sy fahasambarana dia Ya, somary lasa moa ny connexion andanabavitsika Erika. Mino fa voren'Andriamanitra ny vavaka na dia tsy tapitra hatramin'ny farany aza fa dia tapitra tokoa ny fandarantsika. Mivavaka isika ho an'ny firenentsika fa dia mafimafy tokoa ny zavatra mitranga ao amin'izao fotoana izao ary alina teo ary zao dia misy grevy be mihitsy ao anoeran'ny olona ny resaka délestage dia tsika mivavaka ny firenentsika mba ho tahiny ny tompo hanolotra ny fiainanan'Andriamanitra amin'izay malagasy mba ho afaka amin'izao fahantrana lalina izao. Tahiny tompo ary tsika rehetra. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalanitra Jesosy dia raha piso tsika dia efa eo neto indray. Raha piso maraina nareo iaraka amin'ny mampionona atao anaty vavaka maraina ary ny amin'ny 10 alina nareo iaraka amiko atao anaty vavaka fiangonana. Mandefa moa ny radio antsika Aki Radio point radio 12345.com. Afaka mampiditra ny application hoe listen to my radio angamba izay. Ina moa le application iny raha nabavy rehetrarehetra dia mahafinaritra be mampiasa an'izy satria afaka sady manao zavatra hafa ianao amin'ny telefona no mandeha foana ny radio ary tsy tapatapaka tsondry. Dia isaky ny adiny teny misy toriteny amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 10 maraina, amin'ny 1 amin'ny 7 amin'ny 7 hariva. Dia raha sitrapon'Andriamanitra dia raha pitsika misy fandarina misy andrata miaraka amin'ny mampionona koa amin'ny 7 hariva. Natao daholo rehetrarehetra mba hampandroso ara-panahintsika, mba
mba hatonga antsika tsy angingina tsy ho maimaina fa samy hotahian'Andriamanitra hirehatra hitsenan'i Jesosy daholo. Dia samita iny tompo ary ho an'ny daholo dia ho tontolo andro mahafinaritra be ny tontolo andronao rapitso ary tontolo alina tena fitsarana ho anao. Manoloka mamantsika rehetra dia mahay reza tahian' Jesosy daholo. Alleluia, amen.